nankalaza ny efa enimpolo taona ny sympathie ao amin'ny FJK Mambondrona firaisana omaly ny katona omaly tokoa moa ity taom-pankalazana ity ka ny alovana fitaom-pivavahana ny lanonana rehetra atao amin'ny mpiangonana dia hoarantsika ny fanadihadiana. Nakatona tampompo ofisialy ny taom-pankalazana ny jobily faha-enimpolo taona ny sympathie ao anivon'ny FJK Mambondrona firaisana nanamarika ny fotoana ny fanompo-pivavahana lehibe izay niarahana tamin'ny fiangonana iray manontolo. Nisongadina ihany koa ny fanolorana mari-pakasitrahana ireo mpikambana ao amin'ny sympathie izay miisa 7 Andriambolona valatokony ay. Maro ireo zava-bita nandritra ny taom-pankalazana ny faha-enimpolo taona ny sympathie ao amin'ny FJK Mambondrona firaisana. Nanao hetsika maro tokoa izahay nanomboka herintaona katroko andramana amin'ny kafanany jobily. Nanao asa soa lehibe izahay nampisakafo olona 300 tamin'ny volana jona. Tao anatin'izay ihany koa izahay nanao lasy lehibe tany Anosy Belleville, nanatra fanampiana ho amin'ny fiangonana FJK Mamambo Philadelphie Fenerive. Tao anatin'ny hetsika ihany koa tena zava-dehibe dia namoaka DVD 60 izahay. DVD manamarika amin'ny faha-enimpolo taona izay tena anisany ezaka lehibe satria io no jobily volamena tamin'ity fankalazana ity izay andetsy ela eny amin'ny aina aman-jery televiziona. Dia tao anatin'izay fotoana izay ihany koa tena nisongadina andro fa 13 novambra dia ny fanokana ny tsangam-bato faha-enimpolo taona ny fanolorana sertifikat ho an'ireo mpikambana. Fantatra nandritra ny fotoana fa napetraky ny sympathie ho lara-pahamehana amin'ny 10 taona manaraka ny fanavaozana ny birao ny foto-drafitrasa ary indrindrindrindra ny fanohizana sy fanamafisana ny asa sosialy izay sahaniny mahatratra 20 ny isan'ireo sympathie, 80 kosa ny isan'ireo vondrona maro samihafa misahana zany. Tapitreto indray ny fotoanantsika tompoko lasy tompoko avy tamin'ity ariva ity. Isaorana fiainana naritra ny jery sy nanatra ny farany ny vaovao antsika mametraka ny veloma mandrapitafary tompoko lasy tompoko vavy.